tamin'izany androizany ireo tampanjaka dia nanao fanambarana fa ny vahoaka rehetra maneraka ny tanàna amin'ny faritra Jodia ka hatrany Galilea, anisan'izany Josefa sy Maria namoahana didy dia didy fanerena fa tsy maintsy misoratra anarana ny Betlehema. Oloary tsy mba tantarao fa inona izany vaovao na mantra na mpanankarena dia tsy maintsy mandeha amin'ny Betlehema. Dia tsara izao tia mpanjaka afara ny vahoaka rehetra tsy maintsy misoratra anarana, izany ny didy navoaka ka tanterahantsika vahoaka. Eny ary dia io manasahady amin'izay tsika tsy anao samy tsy voasazy. Sady tsy mahazo ataoko totoa raha tsy izany sazy be no aloha. Hono aky vonona ve ny tranodry andraisana ity vahiny be ho avy ity? Izao ndray ve efa ny manela be. Izao ndray vao nareny vaovao dia nikarakara efa voalamina tsara. Mandroso mbola malalaka be aty aminay. Mandroso madama. Ataoko izay mety. Maria dia mbola tantara be satria mbola lavitra ny dia. I Maria nefa tsy tokantena, nefa mbola aizy ty Betlehema. Hono asy tsy tokony hifanyainga ve? Mbola lavitra ty Betlehema nefa izao tsy tokantena. Tena marina ny teninao, andany mahetanao dia hiaingontsika izao. Andao ary? Dio, sao dia mba misy hevitra azo andraisana anay tompoko? Toy, tena tsisy tsony. Tara loatra be loatra izany any ambadika any manontany. Dio, sao dia mba misy hevitra azo andraisana anay tompoko? Hiala tsiny tompoko, tsy afaka nandray satria efa feno hipoka hatrany am-paladia. Dio, Ahoana izay e? sao dia mba misy hevitra azo andraisana anay tompoko? Ty ramatoa sady efa be vokako. Naninona tsy tonga aloha manao kitotoa. Mba hiantrao vahiny avy lavitra tsiny, na nan-dakozia tsy mampanino, fa raha misy isitrihana no any tena reraka mila hitomany. Tena tsisy hevitra tsony tsy omby-tsony. Sao dia mety aminareo ny tranon'omby? Tsy maninona azo evena rehefa misy ny atoriana. Andao rasa manara. Io no misy ramatoa ka mandrosoa ataovy eo izay mety. Misaotra tena misaotra anao za noho ny fitiavana nasehonao taminay, ka tsy iverimaina izao fehetranao izao fa ny raha eo ambony no nahita izay natao. Kay, marary aho zany, efa tonga angava amin'ny fotoana, kanefa tsisy rasazy mba antsoina. Fifaliana be amin'ny lanitra ary isan'izay midina avy any filaza vaovao lehibe ireo amin'izay marobe.
kasitrano. Ry mpiandrondry, aza matahotra fa indro tadio, fa mpamonjy no teraka anio ao an-tanàna Davida dia Jesosy Kristy andeha hankalaza fa tonga ny Mesia. Sarah, andao tsika ho any Betlehem afateraka ny mpamonjy. Andeha hankalaza fa tena Jesosy zaza ampelaheliny mody fa tonga ilay mpamonjy. Nakoa aketo anaty alinareo. Nakoa aketo anaty anao zany Jesosy mpamonjinay. Voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ho ety ambonin'ny tany amin'ny olona kasitrahany. Toy izany ny feon'anjely nanakoako avy any an-danitrano, nanambara tamin'ireo mpiandriondry ny fahaterahana fakely teto an-tany. Tsy tany amin'ny hopitaly fa tranon'omby ary tena mahagaga, nefa mpamonjy ny teraka dia ilay Jesosy zaza. Ary tamin'izany andro izany koa dia nisy ireo olon-kely avy any antsinanana, tsy mba olona ory fa tena nanana. Fahaizana manokana manjinika ankitana ka nahita iray hafahafa, toa nanambara fahaterahana mpanjaka. Hafakely izy zany. Ilalana? Ny hoany. Atao arahana avy hatrany. Oaiza neteraka ho mpanjaka malaza sy be voninahitra, asehoy ny tany io ambararinanitro, fa izao dia maniry fatratra. Amin'izao faterahanao izao, ry Jesosy zazakely, izao dia manana zavatra omena, manolotra ho anao volamena. Amin'izao fahaterehanao izao, ry Jesosy zazakely, zanak'Andriamanitra, izao manolotra ho anao zava-manitra. Amin'izao fahaterahanao izao, ry Jesosy zazakely, lalan-tsarotra fa tsy mora, indro izao manolotra miora. Voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ho ety ambony tany amin'ny olona kasitrahana. Ny volamena sy ny ora ary zava-manitra, natolotra mafy tamin'izany andro izany ireo zava-tsara biby taminy no indro tonga dia nomanina. Ary izao sy anao, inona no andeha ho atao? Voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ho ety ambony tany ho an'ny olona kasitrahana. Ny volamena sy ny ora ary ny zava-manitra natolotra ireo mafy tamin'izany andro izany ireo zava-tsara biby taminy no indro tonga dia nomanina. Ary izao sy anao, inona no andeha ho atao? Inona ny sarobidy mety ho azo mba atolotra izay tena vokatry ny fo fa tsy atao atendromolotra? Angamba tsisy mihoatra no ny fanoloran-tena. Andray no sady zara koa ty famonjena, fa mpamonjy no teraka tao Betlehem, kanefa mbola firifiry izao no miena eno. Ziриziry tsy tia lalakory, fa valiana manjinjeny. Milanao mba hitory, marina fa tsy terena. Fa safidy ny hoe aiza ny lalana tiaka amboany, makany amin'ny fahaverezana no migodana, ka milanao mba hanaitra ireo sondrina migodi. Milanao tena azo hoe mivili, mba tsy hivalony akany, sanatry miandro anao ilay tonga-kevity. Mananao malagasy manara-dia Kristy, mitanjona rehefa oka sesehena, no andray ilay famonjena, dia ilay Jesosy tonga teto an-tany, voninahitra ho azy.
Banzinan'ireo magitalo ilakintana dia toy izany ko no andeha hibanjinako ny tenina. Ny banzinan'io mantsireo magireo dia nahitana hibanzinany teninahoko aho dia ahitana. Banzi